Ampifaliana riavina malalana zao tsika miona toy zao indray ianao tsika ny tenin'Andriamanitra fantaratsika sitrapon'Andriamanitra kanefa koa dia sakafo-panahintsika mitiany ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiedana von'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika izay hanolotra ny tena no fahotantsika anafanantsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra ray tsika. Amen. Zoma 1 Oktobra 2022 ibanjinantsika andro hevitra hoe mamoria vokatra ho an'ny tompo. Andeha ariavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Miderahany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay famindrampony. Aokanao izany navotany Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo. Sy nangony avy tany amin'ny tany maro dia avy tany atsinahana sy andrefana ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Jehova Tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra mpamonjy ianao, fa mahay mampiaiky ny olonao rehetra ny famonjena ataonao noho ny herinao. Misaotra sy midera, eny mankalaza narinao masina izay, mivavaka aminao. Tompo, mpanota masy izay, ko mangataka famindramponao, mamindraha foanary mamelahany erikay, afao izay. Fa ny fananao masina izay nazava anay fanambarany teninao, fa mila mamory vokatra ho anao izay. Aminaran'i Jesosy Kristy nangatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinarao antsika amin'ity ity riavana dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 2:10,
7 ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary ny loham-pisorona sy ny fariseho nanangona ny Sinedrina ka nanao hoe ahoana no ataontsika fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha velantsika hanao toy izany ihany izy dia hino azy avokoa ny olona rehetra ary hoavy ny Romana ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary anankiray taminy dia Kaiafa, mpisorona be tamin'izany taona izany, nanao taminy hoe ianareo tsy mahalala na inona izany na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa aty firenena ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io fehiny io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. Koa hatramin'izany ihany izany dia miendry hahafaty azy ireo. Amen. Ray masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana. Mofinaina vakina tamintsika ka entsika teo Jaona 2:7-7 dia tantara milaza ny endreny lehibe hahafaty an'i Jesosy. Ka ny fitohina filazantsara dia natao an'ny olona rehetra. Izany ry havana. Natao an'ny olona rehetra ny fitohina filazantsara. Hoy ny 2:20 fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ka afa-mpisorona be dia iray amin'ireo mpikambana atao amin'ny Sinedrona. Natahotra ny Romanina noho ny fanarahan'ny olona an'i Jesosy. Nivory ny Sinedrona. Ka Kaiafa kosa nilaza fa i Jesosy ny mpamonjy ny firenena rehetra. Naminany amin'i Jesosy Kristy izy. Hain'Andriamanitra ny manetsika ny olona samihafa efa na dia ny olona hiverina ho mpanoloatra an'i Kristy aza mba hitory filazantsara amin'ny hafa. Tsy ny olona hiverina ho mahalala ny filazantsara ihany no ampitenen'Andriamanitra momba filazantsara an'i Jesosy Kristy, fa ny olona izay tsy makamamy azy ihany koa. Zava-dehibe na zantsika mareo izany. Ny fitoriana filazantsara dia izao koa mitondra famonjena. Toy ny 2:20 ary tsy hamonjy io fehiny io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa niely ho antoko iray. Ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy dia mitarika ho amin'ny fanangonan'ireo vahoaka jiosy any ivelan'ny Palestina, ireo jiosy Samaritany ary ny Jentilisa. Mampiombona ny olona samihafa firenena ny famonjena vita an'i Kristy. Andraikitry ny mpitory filazantsara manambara amin'ny olona fa ny famonjena nataon'i Kristy dia natao an'ny olona rehetra. Tsy hanavahana sokajin'olona ny famonjen'i Kristy, fa ny andrasana amin'ny olona mandre ny filazantsara kosa dia ny ananany finoana an'i Jesosy Kristy. Ambarao ny olona rehetra. Izany ry havana no afatra ho anao ny amin'ny Jesosy Kristy io. Endrika fitohina filazantsara mba takiana aminao, mba ataonao izany. N'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza fa ny fitoriana filazantsara dia natao an'ny olona rehetra mba hitondra famonjena. Mivavaka izay Tompo hanasanareo marary rehetra mila ny vavaka ahy. Amparizinao ny mpitsabo. Vavaka aminao izay ny tahinao anay tsiraray eo amin'ny sehatra misy anay. Ka mijoro vavy nombenao marina sy mpanompo mantoko ny teninao. Sy haity anao ka hanasoa ny tokantrano sy ny fiarahamonina, ny firenena, ny fiangonana misy anay. Jesosy, atanjaro azy paoriny. Toandro maresy olona sy sahirana. Vonjeo tsy arovo izay amin'ny tia-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsy njovona ny mpikatrana. Mitaheny amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa mandraranay, ny tokantranonay sy fikasana tsara. Tompo, tahisy arovo ny firenenay. Minaronao Jesosy Kristy mpamonjy anay ny vavanay. Miaraka mivavaka nampianarina anay manao hoe: rahanay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay miloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ry havana ny tsodrana tolotra anao minaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho,
Raha izay merikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho mampahelanao sady mamonjy ianao eny mitantana no tanakavana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.